dia faminarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaine ao anatin'ity fandarana ity anio. Mino fa asoanao ny fandarantsika androany satria izara tenin'Andriamanitra izay everiko fa anampy anao ampahatonga anao atakatra ny tsy mety sy ny tokony atao mba hiovan'ny fiainanao hiatsaratsara kokoa hatrany. Ny fiainantsika moa dia nalahatran'Andriamanitra voatendrin'Andriamanitra ho amin'ny voninahitra maka amin'ny voninahitra. Tian'Andriamanitra ny fiainantsika tahaka ny masoandro miposaka izay miakatra sady mamiratra mandrapitato vovonany. Tsy nieritreritra fiainana ratsy ho antsika Andriamanitra ary ny fiafaran'ny fiainantsika dia tsy nieritreretin'Andriamanitra ho zavatra ratsy na faharavanana na inatra sy fafambaraka fa zavatra tsara no programan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ka amin'ity anio ty ny zavatra tiako ifampiresana anao dia mikasika ny fo na ny fontsika olombelona. Tsy miresaka zavatra ara-medicine nefa akoatry ny ara-pahasalamana hoe ty le fo nofo izay midobodoboka ity, tsy io no resahako fa le fo izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Amin'ity volana novambra ity masy dia manaloha hevitra lehibe ny fiangonana Chaine izay anasako antsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana ho avy. Fa tena azo antoka fa hanova tanteraka ny fiainanao ny fotoana izay iarahantsika izany. Isan-kalady na fiangonana Chaine Raiksa Laskarpandonalakely sy ny fiangonana Chaine Tanjombato, ireo fiangonana Chaine rehetra erina Antananarivo sy manerana Madagasikara dia iresaka indrindra mikasika natao hoe fo. Satria tena zava-dehibe loatra ny fananantsika fo madio, fo tsara, fo salama ara-panahy mba tonga antsika ambinina amin'ny fiainana. Ny Baiboly dia milaza amin'ny boky Oabolona toko 4 ka ny 7:20 ozy hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no hiavian'ny aina, izany hoe hivoahan'ny fiainana. Ka ny zavatra be da be maro ny zavatra tena tokony ho tandremana amin'ny fiainana, resaka ara-pahasalamana, ny amin'ny ny fitaizana ny zanaka, ny asa, ny fianarana, ny betsaka ny zavatra mila tandremana raha miresaka amin'ny fiainana andavanandro izany sy amin'ny fiainana professionnel ihany koa. Kanefa Andriamanitra dia nilaza hoe raha misy zavatra tena tokony ho tandremana dia ny fontsika satria nahoana avy ao aminy no hiavian'ny aina. Miainga avao daholo zany ny zavatra rehetrarehetra. Ny fiainana zany ny tena marina dia tsy miainga avy amin'izay zavatra ivelany, ety ivelany hitanao ka rehefa tsara iny dia tsara ny fiainana, rehefa ratsy iny dia ratsy, fa miainga avy amin'izay any anatsika dia ny anaty lalan'ny fontsika tsirairay avy. Matetika ny olona dia voafitaka foana hoe raha te hanana fiainana tsara izy dia mifindra mankany amin'ny toerana tsara kokoa izy, na orinasa tsara kokoa, na miaraka amin'ny olona izay very no tsara kokoa, dia rehefa miova ny zavatra ety ivelany sy ny olona ety manodidina azy dia tokony hiova ny fiainany. Mamela hiteny aminao, tsy izany no mamatra ny fiovan'ny fiainantsika. Tsara zany zavatra rehetrarehetra zany fa na dia didinina olona mahafinaritra azy ianao, apetraka amin'ny toerana tsara azy ianao, raha sanatria ka ny fonao mihitsy ny misy olana dia tsy ho tafajanona maharitra eo ianao ary akisaky ny olona ho azy io na ikisana ny olona ho azy ianao. Zava-dehibe loatra ny fahafantarantsika ny fontsika sy ny tokony ataontsika manoloana an'izany mba ahafahantsika manana fiainana tsara amin'ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra sy amin'ny lafin-javatra rehetra izany. Ozy hoe ny fo no loharanon'ny fiainana, ao ny havian'ny aina, miainga ho avokoa ny zavatra rehetra. Ka hoy aho hoe isan-kalady dia hampianatra anao mikasika an'izany izay sady hivavaka ao anao ihany koa mba hiovan'ny fiainanao ray manontolo mihitsy izany. Mba ny fiainana kristianina mantsy dia tiako milaza aminao fa tsy resaka conformisme, izany hoe fihaizana se conformer amina zavatra anankiray mampitovy tena amin'ity zavatra ity hoe zako zao natao hoe mivavaka manao jupe lava tsy miravaka dia lehilahy manao akanjo mihaja dia zay foana dia tsy mahitsy tsara, tsy mitsikanikany, mba matomatotra dia lasotry ny miezaka tsika maka le forme ivelany. Tiako nefa milaza aminao fa raha fomba mpivavahana fotsiny eritreretintsika hoe fiainana kristianina dia diso isika. Ny fiainana kristianina dia tsy resaka fomba mpivavahana, tsy resaka religion ny fiainana kristianina fa relation amin'Andriamanitra. Ny religion dikany teny hoe religion na hoe fomba mpivavahana, ny dikany dia hoe fatorana. Ka amin'ny fotoana
tafalatsaka anaty fomam-pivavahantsika dia midiky zany fa tafalatsaka anatin'ny fatorana isika ary hosairina itsika fa ho tafavoaka ao ambadika izany zavatra zany. Ny fiainana kristianina dia fiainana mandroso mihatsara mandrakariva, fiainana mivoatra mandrakariva, tsy tokony zavatra hoe istagina zany na memitsitongana zany fa tokony tsara mandrakariva. Raha sanatria mitsitagina ny fiainanao na memitsitongana ny fiainanao, ino tsara tokony tsara foana io fiainanao io, tokony ho mailo ianao hoe ohatrany tsy mety izy zany fa misy zavatra tokony atao na tokony ho fantatra fa tokony tsara foana, tokony androso mandrakariva ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra satria zay ny programan'Andriamanitra, zay ny vosoratra na tenin'Andriamanitra ary zay ny tokony ho fiainantsika tsiraray avy. Toy izany hoe aiza koa dia fiaina ve dia androso foana fa io ohatra ny kodiaran-tsarety miaka midina io. Non, Andriamanitra tsy lazany zany anaty baiboly hoe miaka midina ny fiainana. Ekena fa misy olana, ekena fa misy fanamby, ekena fa misy zavatra maro zay tsy maintsy hatrehana fa tsy midiky zany hoe midina ny fiainanao rehefa miatrika olana ianao, tsy midiky zany hoe miletika ny masoandro ny fiainanao rehefa miatrika olana ianao, tsy midiky zany hoe memitsitongana ianao rehefa misy fanamby eo anatrehanao. Hitanao ohatra ny andro rehetrarehetra io, misy ndrirena, misy lohataona, misy fahavaratra, misy ny fararano. Dia ataontsika ohatra hoe tonga ny andro fahavaratra dia ny zavatra mitranga avy ny orana, mety miletika mihitsy, mety hoe takona ny masoandro fa tsy miletika amin'ny andro amin'ny 7 maraina na amin'ny 10, fa tsy midiky zany hoe niverina amin'ny alina indray ny andro fa rehefa misindala izy rehefa avy eo dia hitanao efa amin'ny 12 zao, amirotsika zany le izy mandeha foana miakatra foana hatrany ka ny hoe rahona mandalo amin'ny fiainanao fanamby atrehanao tsy midiky zany hoe miletika ny fiainanao fa fiainanao hiakatra foana miakatra foana miaraka amin'Andriamanitra. Manasanao tongava rehefa lady etsy fiangonana saina fa hampianatra anao zay mikasika ny fonao mba azonao fiainana tsara kokoa miaraka amin'Andriamanitra izany. Zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra tiako hovakiana aminao vetivety izany. Hoy izy: ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ary esoriko aminareo ny fonofo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fovato ka omeko fonofo ianareo. Ino tsara Andriamanitra eto zany dia mampanantena fa ame antsika fonofo ary anala amintsika ny fovato. Ino tsara nahoana no zava-dehibe ny fananana fonofo ary nahoana no liana mihitsy Andriamanitra hanala ny fovatontsika. Satria zao ny voalazany amin'ny 2:7. Dia izy: ny fanahiko nataoko aminareo ka tonga nareo andeha araka lalako sy hitanana fitsipiko ka naraka azy. 2:8. Ary onany amin'ny tany zay omeko ny razanareo ianareo ka orika ianareo azaho Andriamanitra reo. 9. Dia hovonjeko afaka amin'ny faritonareo rehetra ianareo ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary ary tsy hanateraka mosary intsony ianareo. 10. Ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny sa mba tsy ho voalatsan'ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo. Ino andikan'izany? Amin'ny fotoana zany mafy ny fotsika, tsy miaso amintsika ny fanamasina dia tonga ny mosary. Dia ny baiboly dia latsain'ny jentilisa amin'ny mosary isika, latsain'ny olona amin'ny tsy fisena, amin'ny mosary, amin'ny tsy fahavokarana, amin'ny tsy fananan-javatra, amin'ny tsy fandrosoana. Fozy izy hoe mba tsy hatonga nareo ho latsaina, mba tsy hatonga nareo ho moquena ny jentilisa, dia omeko fonofo ianareo fa tsy fovato, dia omeko ianareo ny fanahiko, dia esoriko aminareo le fovato, dia vitanareo amin'izay mitandrina ny didiko sy ny fitsipiko, dia anaraka izay teneniko dia apetrako any amin'izay toerana izay efa nianianako tamin'ny razanareo ianareo. Nika zany tena Andriamanitra dia liana amin'ny fiainantsika tsara, ahatsara ny fiainantsika, ahatonga ny fiainantsika ahavokatra, ahatonga antsika tsy ho latsain'ny olona fa ahavokatra tsara araka ny tokony ho izy. Ka manasanao amin'ny tindray mandeha ty ho avy amin'ny fotoam-bavaka fa tena soanao ilay izy. Averiko foana ilay izy satria ty volana novambra ty dia tena tokony hiovan'ny fiainanao amin'ny fomba goavana. Zava-dehibe ny fananana fonofo, tena zava-dehibe dia tena zava-dehibe loatra. Fa ohatrany ahoana moa, inona moa natao hoe fovato? Ny fovato andraindray fieritreretintsika ny fovato hoe ny olona mbola tsy manana an Jesosy, olona mbola tsy nateraka indray no manana fovato, dia rehefa ateraka indray izy dia manana fonofo. Amin'ny lafiny anankiray dia tena marina zany ary tsy adikevitra fa zany tokoa. Rehefa ny olona mbola tsy manana an Jesosy dia manana fovato izy, mila mbola ateraka indray izy mba ahafahany manana fonofo. Kanefa mamela teny aminao, na dia ho andro olona zay efa zanak'Andriamanitra, kristianina milaza bivavaka aza, dia tena maro no mbola manana fovato.
ary zany mahatonga azy mifampitolona amin'ity sehatra ray ty ato izy mahomby ato izy mahafinatra fa mity anankiray ty izy mifampitolona amin'ity anankiray ty izy sahirana satria nahoana mbola mafonofony amin'ny sehatra anankiray iny fotriny ahoana natao hoe fovato dia amaky ten'Andriamanitra tsika mba ahafahantsika mamantatra azy ato amin'ny marika toko 4:10 ka ny andiny 4:10 zao nolazain'ilay ten'Andriamanitra marika toko 4:10 andiny 4:10 hoy izy hoe rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 2:10 lahy Jesosy raha nipetraka ny inona ireo ary izy nanome tsiny azy no tsy finoany sy ny hamafonofony satria tsy nino ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy hoy izy hoe Jesosy nanome tsiny azy no tsy finoany sy ny hamafonofony tanao Andriamanitra zao Jesosy nanome tsiny azy noho ny hamafonofony Andriamanitra manome tsiny ny olona noho ny hamafonofony nahoana moa ny olona anankiray omena tsiny satria misy zavatra tokony nataony nefa tsy nataony misy zavatra efa fantan'izao tokony zao noho izy nefa tsy zany nataony dia omenao tsiny izy zany hoe blamenao izy tsy mety nataonao na tsy mety izy zavatra vitanao ty matoa zany Jesosy nanome tsiny ny mpianatra dia fatan'ny mpianatra tsara fa teto amin'ity fotoana ty efa nitsangana tamin'ny Jesosy ary efa laza izy fa hitsangana rehefa amin'ny andro fahatelo fa mpianatra tsy nino satria nahoana mafonofony dia nomeny Jesosy tsiny izy eno tsara midika le hoe fo mafy eto amin'ny baiboly teny grika ny tena heviny dia hoe faharavan'ny fijery ara-panahy zany rava ny fijery le olona ara-panahy ino indikany hoe rava fijery ara-panahy lasa tsy manana faiza mamantatra sy faiza manavaka ntsony le olona lasa tsy manana fahamailona ara-panahy tsy manana discernement ara-panahy ntsony tsy manana fahalalana ara-panahy hahasoa azy izy ary zany zavatra ny manakana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny intimité antsika amin'Andriamanitra manakana tsy ahafahantsika mahita ny vahaolona ara-panahy zay omen'Andriamanitra antsika mahatonga antsika sahirana hoe aiza ny ivoahana inona ny atao sepotra latsaka ao anaty famezatsitsika ny farany ary andre décision na fanapa-kevitra diso be tabe tsika zay animba ny fiainantsika zany ny zavatra hoe zany ny zavatra mitranga rehefa mafy ny foantsika zany hoe tsy manana fahazavana ara-panahy filazantsara maro koa ihany ka toko 4:1-10 sy ny 2:10 dia zao lazainy hoe miresaka antsika iny natao hoe fo mafy ary niakatra nakeo aminy teo atsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra ka dia talanjona izy ary tsy fantany amin'ny mofo fa efa mafy ny fony ary tsy fantany amin'ny mofo fa efa mafy ny fony dikany hoe fo mafy ndray eto amin'ity marika toko 4 ty ny dikany dia hoe fo adaladala na koa hoe fo jamba fantatrao moa natao hoe jamba raha tsika zao ohatra toko hoe atoandro ny andro hitanao daholo ny zavatra rehetra fa ny jamba tsy mahita fa tsy aizina maizina be fotsiny ao anatinao tsy fantatra ahoana raha mitenao ty olo ty lava orona ty olo ty salam'izao ny alava lavalava izy na hoe fofo izy tsy fantany zany atao hoe fosy lava izy manao akanjo menamena izy manao akanjo mangamanga izy manao akanjo fotsifotsy tsy fantany zany mbola tsy hita mihitsy hatramin'izay zany hoe manga sy fotsy satria nahoana jamba izy misy zavatra resanao zany tena tsy azony mihitsy satria nahoana zavatra tsy hitan'le izy raha ndetako ohatra hoe efa nahita izy taloha ka lasa jamba indray dia fatapatany hoe zao ny manga zao ny mavo zao ny maitso zao ny mena zao ny mainty zao ny gris zao ny volomparasy fatany zany zao ny fohy zao ny lava fa tsy na dia fatany ary le izy dia tsy hitan'le izy ohatra miteny anao hoe eo amin'ny akavianao io misy latabatra mety efa nahita latabatra izy fa rehefa ho tsapaina izy rehefa aveo dia izy latabatra hazo izy zany ohatrany carré fa tsy hitany hoe ohatry ny ahoana tsara le izy raha ohatra ka fafany amin'ny tana le latabatra tsy mahita izy hoe maloto io na madio io tiako tenenanao an'izany dia zao rehefa jamba ny fon'ny olona na masom-panahin'ny olona dia ohatra ny mahafantatra ihany izy hoe misy vahaolana fa tsy hitan'le vahaolana me koa ohatra tsotra be anao zao raha nde toko hoe kristianina anao ka ndeha ataoko hoe sanatria marary
ianao mino fa manasitrana anao Andriamanitra ary vitan' Jesosy manasitrana anao fa saingy zao rehefa miteny am'izay hoe bon mitsangana raha ohatra anao ka mino mitsangana tahaka lehilahy malemy mitsangana dia batao fandrinonao tozanao kamarara ka Jesosy efa nasitranao fantatrao ihany hoe efa matonao Jesosy nanasitranao Jesosy fa saingy zao tsy tena nananao le finoana hitsangananao amin'le aretinao tahaka le lehilahy boka nanantonao Jesosy ozy hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy dika zany izy mino fa hain' Jesosy manadio azy fa misalasala izy mety izy sa tsy mety ohatra le lehilahy nanazanaka ny fatorany devoly dia hoy Jesosy taminy hoe zavatra rehetra nge hainy mino e dia hoy izy lehilahy mino aho fa avonjeo aho amin'ny tsy fonoko mpazonao tsena hoe zany mino aho fa avonjeo aho amin'ny tsy fonoko be da be ny olona fa mino be da be ny olona mino fa mainy zavadrehetra Andriamanitra fa rehefa atreha le situation na le zavatra dia tsy mino izy Jesosy ovonjeo aho fa maty aho fatany fa mahavony Jesosy fizotrany tsy mino tsony eo voavonjy izy tahaka zany ny fon'ny olona rehefa jamba to tahaka ny mafantajavatra fa tsy afaka miaina amin'ilay izy to tahaka ny tonga zay hoe misy ny zavadrany fa tsy hita le izy ary tsy voaray any mihitsy misofrira ary mijalo ohatr' zany olona rehefa mafy ny fondy mafy ny fondy fanontaniana mipetraka fa inona mahatonga ny fon'ny olona mafy be da be ny tena mahatonga ny fon'ny olona mafy fa vitsivitsy ny resahako voalohany dia ny fahotana miverimberina lava avy fotoana misy ota zay ataonao ka averinao foana iny oteny ny zavatra mitranga dia memafy ny fonao raha mamaky nao ny Hebreo 7:7 dia ny Baiboly hoe ny famitahan'ny ota no mahatonga ny fon'ny olona memafy izy hoe ndrao hiamafy ny fonony amin'ny fitaky ny ota satria nahoana metritra izy ohatra hoe le fahotana ohatra ny mafinahitra rehefa atao angambany fa mamitaka le izy satria nahoana mety jamba tsikelikely ny fonao ny masom-panahinao mety tsy manana discernement ianao mety tsy mahafantatra ny tokony atao mety sensible intsony lasa tsy sensible amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria nahoana mafy ny fonao tonga ny ampiangony ianao ohatra ny kristianina ihany fa tsy mahatsapy ininona intsony ianao na mirehatra tahaka ny ahoana le toriteny na mahafinahitra tahaka ny ahoana na misy haim-panahy tahaka ny ahoana tena tsy maray nininona mihitsy ianao tozanao ohatra ny tenatra ny tsao mihitsy aranga ohatra ny tsisy navoaraiko mihitsy le isahan'le paster be da be nefa ny olo anatin'le izy mandray vahaolana zao zany tokony ataoko mahazo fampahirezana mahazo aina mahazo hery fa le olona zay milalao an'le fahotana tsy mahatsapy ninona satria nahoana lasa tsy sensible intsony izy fa mafy ny fondy no ny ota ary maro amin'ny olona tonga ny ampiangonina na fiangonina zoky na fiangonina zandry no tratra n'izany zavatra zany ary dia mieritreritra fa le fiangonina ry misy olana na ry paster ry misy olana tsy le fiangonina tsy le paster misy olana ny folo le olona ny misy olana satria nahoana tonga mafy ka tsy mahatsapa ny herin'Andriamanitra tonga mafy ka tsy maray vahaolana na toriteny intsony tonga mafy ka tsy manday ny herin'Andriamanitra intsony ankana marary azy dia tsy sitrana tsy ny herin'Andriamanitra ny tsisy imbetsaka nahitan'izany vao tamin'lahady tamin'le tao amin'ny palais des sports mivavaka ao an'ny olona nanositra deloelin'ny olona beta be ny olona lahatra sotro vavahako tamin'izay fotoana izay misy malemy zay tena bataina misy tonga teo sitrana ary tonga dia nandeha dia tsorokoa nefa fa nisy malemy teo tsy sitrana ahoana ary zany move ty anankiray ty tiany Jesosy dia ty tsy tiany Jesosy nivaliny dia tsika misy olona teo zay tena hoe raha vao miondrika tonga dia tsy afaka mitraka ntsony fa vavahana sady nisogana deloelo tonga dia afaka nitraka sady sitrana teny eo misy olona raha miondrika izy dia tsy maintsy hitsakitsana lamosy ny hipoka ny taolana voaverina afaka mahatraka indray raha matory eo mitsirary izy dia tsy maintsy hitsahana ny lamosy ny hipoka mihitsy ny taolana zay vao miverina afaka mitraka fa vao vavahana izy nafena nasena niondrika izy nitraka tsisy ny natao tonga miaraka tamin'izay dia sitrana be da be ny olona narary teo sitrana fa nisy koa nefa olona teo tsy sitrana nisy mahita olona telo efatra tsy sitrana ahoana ary mahatonga an'izany ry misy aretina grave kokoa noho ny ty anankiray ty fa nahoana ty tsy sitrana ava ry sitrana ry misy malemy tonga dia mitsangana ary mandeha sitrana nahoana ry tsy sitrana move le heritato kely lehibe kokoa dia le ato kely kokoa tsia satria misy olona mafo zay na dia tonga ary ny herin'Andriamanitra tsy sensible ntsony izy na dia tonga zany vahaolana tsy maray nininona ntsony izy satria mafy ny fony satria mafy ny fony
samy maentoroteny raha izao misy olona mahita fagagana mahazo vahaolana malala ny tokony atao fa sasany tsy mahazo vahaolana sady tsy fata le atao. Inona koa no mahatonga ny fon'olona memafy? Ny fiazonana fatafotoinana any anaty, ny fiazonana alahelo lolopo fatafotonana ratra any anaty. Ny minitra ianao mitahiry alahelo sy loto anatin'ny fohatra foana fangidina sy toy ny baiboly hoe zay tsy manam-pahamasina tsy ahitany tompo fa zay madio apo no ahitan'Andriamanitra. Dikan'izany zay tsy madio apo tsy afaka ahita azy. Betsaka ange ny olona tonga any am-piangonana soraina amin'ilay pasteur mitoteny efa izy makany any. Tonga any am-piangonana soraina amin'ny rahalahy sy ny rahavavy ao am-piangonana. Vao mahita ny rahalahy ihany izy na rahavavy ihany dia efa lotika ny foany. Vao ihany no mitarika hira fiderana na mitarika ny fampipovavahana na ry manao fampahirana dia efa tsy mananinina intsony izy satria lotika ny foany. Dina no mitranga na dia miteny amin'izao an'Andriamanitra amin'ny vahaolana tsy maray intsony izy satria jamba ara-panahy satria tsy isy fahamailona. Be da be ny antony mahatonga ny fon'olona memafy: ny tsy fankatoavana, ny tsy finoana. Hebreo 7:12 no milaza an'izany. Ahoana ny amantaranao fa memafy ny fonao? Ny olona rehefa mafo dia lasa tsy mahare intsony na tsy mahatsapa intsony fanatrehan'Andriamanitra. Ny olona rehefa memafo dia lasa tsy mamela ny finoana intsony hiasa izy. Mezaka mamitana satria mandeha be ilay fotoana. Tsy mamela ny finoana hiasa izy satria nahoana amin'ny fo no hinoana azahoana fahamarinana. Ny finoana dia tsy zavatra avy anatin'ny saina. Ny finoana dia tsy resaka tanjatsaina sady tsy pensée positive, tsy resaka mokon-doha. Ny finoana dia zavatra avy anatin'ny fo no miainga. Ka rehefa ny fonao ny mafy dia lasa sarotra aminao ny mino. Moa ve misy vahaolana ny fo mafy? Misy vahaolana ny fo mafy. Ny manova ny fontsika dia Andriamanitra. Andriamanitra no manova ny fontsika. Hoy izy hoe esoriko aminareo ny fo vato dia omeko fo nofy ianareo. Misy tena Andriamanitra tena mahafinaritra any amin'ny Deutéronomie 7:9. Hoy izy hoe dia omeko fo nofy ianareo sy ny taranaka-reo mba hatahoranareo an Jehova ka ho velona ianareo. Wow! Dikan'izany aikeny tena mitondratra any amin'ny fahafatesana faravan-javatra ny fananana fo mafy. Satria tsy sitraka ny hahafaty antsika na harava antsika. Dia zay esoriko aminareo ny fo vato dia omeko fo nofy ianareo mba ho tia an Jehova ka ho velona. Andriamanitra no manala ny fo vato. Faharoa, ny vahaolana dia fibebahana. Mila vonona ianao hibebaka. Mireconnaître hoe tena tsy mety izany ataoko izany. Manova ny fisainanao amin'izay dia manaiky vonina amelaelako. Fa namasonao mehoery aho, mefasoavana hitsarako amin'ity zavatra ity. Moa ve misy vahaolana io? Misy vahaolana ny fo mafy. Amin'ny lahatsika dia mbola resaka mikasika an'ity fo ity. Fa be da be ny vahaolana. Betsaka koa no olana mitranga rehefa mahafo ianao. Be da be zay zavatra tiako resahana aminao hoe mikasika an'ity resaka fo ity. Ohatrany ahoana ny fo vato, ohatrany ahoana ny fo nofo, ohatrany ahoana ny tao hoe fo maratra, ohatrany ahoana ny fanasitranana azy, ohatrany ahoana zany fo torotoro sy mangorakoraka zay tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsinina. Inona marina tao hoe fo moa ve ny aina ve na hoe ny sol, ny âme ve natao hoe fo sady tsy ny âme, raha tsy izy dia inona ary? Sa sao dia ny subconscient ary? Ahoana marina ny tena ahafana manasitrana ny fo, ahoana marina ahafana manova ny fo, ahoana ny amin'ny fahatsika mamelin'Andriamanitra nova ny fontsika, ahoana tonga antsika hanana fo tahaka ny an'Andriamanitra, ahoana tonga antsika hanana fo torotoro mandrakariva ka hita an'Andriamanitra foana, ahoana ahafana maka izay ny ampon'Andriamanitra ao anatin'ny fontsika. Misy zavatra maro resahantsika ka tonga anao ahomby sy ambiny amoaka fiainana tsara amin'izay, rakitra tsara amin'izay dia ahomby ianao amin'ny fiainanao. Be da be no resahantsika amin'ity volana novambra ity fa manasanao avy isan-kalady ary amin'ny alady arivo izao zay dia akoatran'izay vavaka ao amin'ny marary rehetrarehetra sy mivavaka fanafana ny olona rehetra satria isan-kalady arivo dia fotoana ao amin'ny miracle. Rehefa alady arivo ao amin'ny raikitra sy ritsa dia fotoana fandraisana fagagana na fagagana rabola na raha-tokantrano na raha-pahasalamana. Amin'ny lahady zao dia hivavaka manokana ho an'ireo manana areti-po sy ireo olona marary fo.
mety tratry ny gros cœur ianao, mety tsy haiko ohatra hoe tsy de miasa firy-tsony fonao fa reraka, mety manana areti-po koa ianao, mety olona voan'ny palpitation lava ianao, tsy fantatro nefa aretina momba ny fo amin'ny alahady arivo zao etsy amin'ny raiky sasiretsy sy ny tanjombato dia ivavaka izay mba hanasitran'Andriamanitra ny areti-ponao fa azonay antoka tanteraka be da be reo olona efa sitrana ny fo tao am-piangonana amin'ity alahady arivo ty koa dia ivavaka izay ho andreo olona manana olana manokana amin'ny resaka fo fa hositran'Andriamanitra ianao. Isaky ny talata alarobia lakamisy dia misy tombavaka, latsinainy talata alarobia lakamisy, isaky latsinainy ka hatramin'ny lakamisy dia misy tombavaka ao amin'ny raiky sandona lakely amin'ny dimy sasany ka hatramin'ny enina sasany dia ampianarako anao mikasika ny fanasitranana, ny fanafahana, ny tokantrano, ny arabola ary atonga anao sady sitrana ny ho afaka ny ambininy ary ivadika eo fitahina ho an'ny hafa. Alaminy ny programanao dia tonga avy amin'izany. Eny Tanjombato koa dia tahaka an'izay rehefa lahady misy amin'ny enina sasany, amin'ny valo sasany, amin'ny folo sasany, ny hariva amin'ny roa sasany dia fotoana mirakla ivavahany amin'ny lahady zao ho an'izay rehetra manana aretina ny amin'ny fony na inona io na inona. Dia rehefa talata sy ny zoma amin'ny roa ambin'ny folo sasany ary larobia amin'ny roa sasany dia ampianatra anao zay mikasika ny fanafahana sy ny fanasitranana, ny fanambena sy ny tokantrano. Azo antoka tanteraka fa iova ny fiainanao amin'ity novambra ty ary hanana fiainana tsara ianao. Izay ny fandaharantsika efa aminao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Chaîne. Izay hoe tomba fahasoavana, veloma tompoko.